Manaritra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS miarahaba manokana atsika rehetra nahatratra ny faran'ny taona 2024 ity ary mirary ihany koa raha mirary ny fahatrarantsika ny taona vaovao izay hodiavintsika afaka ora vitsy dia ny taona 2024 izany. Manasanao ampanajana ary izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mahakasika izay indrindra ao anatin'izao famaranana ny taona 2024 sy ny fitsenana ny taona 2024 izao dia nisy ny teny firarian-tsoa sy karazana jeritodika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ny antoko sy ny fiainana ara-politika ho an'ny antoko tiako i Madagasikara. Andao aratsika avy hatrany ary ny mahakasika izay fanambarana izay. Ry vahoaka malagasy tsy vaky vola ianareo mpiara-monina aminay eto Madagasikara, ireo vahiny na avy aiza fiaviany na avy aiza fiaviany, ireo tapaka sy namana rehetra, ianareo malagasy monina ny ivelany na ny diaspora, afaka ora vitsy dia hivalona tanteraka ity taona 2024 ity ary andray ny taona vaovao 2024 isika aminakavy. Isaorantsika Andriamanitra fa dia tena nitasy ny viominantsika izy, na dia nandalo fotoan-tsarotra raha firenentsika dia mivoaka tamin'ny mpilaminana. Rehefa miasa manamasina dia momba antsika Andriamanitra satria izy miasa ato anatintsika, izy ny tompony heritsy ny fahefana, ka dia nisotra mpilaminana ary mendrim-piderana voaka malagasy tamin'izany fanovana nisy teto amin'ny firenentsika izany. Taona vaovao no hodiavintsika, fisainana vaovao tsy maintsy ananantsika ary fahavononana tanteraka tsisy fisalasalana. Matoky aho mino aho fa vitantsika manova an'ity firenena malalantsika ity, haitsika io fa mila fanovana toe-tsaina koa nefa, mila fampandeferana ny ampy koa fa ny toetrandro tsy vitan'ny rehetra ary isika miaraka no tena andrandraina mba hampambentsika amin'izany fanovana tadavintsika izany. Amin'ny farany taona toy izao tokoa no ahafahantsika manao jeritodika milasa amiza safisaintsika ireo zavatra nety sy ny tsy nety ary indrindrindrindra hibanjinantsika ny ho avy mba ahafahantsika mianakavy miasa miaraka ahitana fahombiazana ary tsisy izany fialonana na sakatsakana zany. Matoky aho mino ahy fa raha tena mitovy hevitra isika hoe firenena tompotovy firenena no jerevana, zay natao lolarana fa tsy fitiavan-tena na fitiavan'ny parti politika ka manana ratsy ny sasany manenjika ny hafa. Aoka reo hovaina ny toe-tsaina raha tianana firenena mandroso firenena tsy maintsy zay no tanjona ankendrentsika aloha, hovaina ny toe-tsaina fa tsisy mafy tsiraitra ny zoto. Matoky aho fa miaino ianareo, manana fahavononana tanteraka isika, anatanteraka zany fanovana eo amin'ny lafiny rafitra, eo amin'ny lafiny toe-tsaina, eo amin'ny lafiny fifampitondrana. Amafisiko tsara le fifampitondrana satria dia tena nahitany ny vahoaka faisana tanteraka mihitsy ny taona maro izay nitondran'ireo tolo io, satria dia olona manana ny asa maizy azy zao no migadra ny amponja tsy fitany. Zavatra kely fotsiny dia tena analam-barakina sasany. Tsy maintsy atao azy ampisarahana ny fahefana misy satria mafy tamin'izy ireo zany migadra amin'ny taonany zany amin'ny zavatra tsy mazava. Hoy aminareo farany taona toy izao no anaovantsika jeritodika ny ho avy, ka raha jeritodika ny ho avy tsika dia tsy maintsy mazava tsara zany lalakale aloha, mamea ireo soro-dalana mazava mpitondra mba harahan'ny vahoaka, ny vahoaka manaja ny mpitondra zay rehetra atao mbolaza aoka hajainareo mpitondra anareo. Nisy ny fanovana ara-drafitra ary mbola mitohy ny fanaovany azy. Matoky sika ary tsy maintsy matoky sika
raha ohatra ka tena mitana ny teny tokoa zareo. Mianareo hoe maro avaoka miandry manara-masakaiky satria kion-dalana lehibe dia lehibe tika tsy maintsy misafidy tsara zay lalaka izoranatsika mba tsy ho diso hevitra intsony, diso fanavana intsony avaoka malagasy maro be dia tokony soritana mazava tsara lalaka izorana. Maro fanavoizana andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mandritra ny titeteza mihitsy ity. Zany hoe ny lalana tena makany amin'ny fanavoizana marina satria mbola betsaka no tsy mazava ny olona izy. Tsy maintsy ataontsika zay isiany fampiresahana mazava ankitsi-po, tsy manilakilaka fa tena mandray andraikitra ary mampiseho ny fahiana satria samy men'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana sika rehetra ka ahay ampiasa an'izany amin'izany fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra antsika zany. Ka ny fanahy masina irery ihany no avelantsika hitarika antsika mba hahatonga antsika hanam-pahendrena, tsy irery, tsy sehoseho fa tena atoko marina amin'ny zavatra rehetra atao. Ny faharoa dia miandry ny tety andro mazava mikasika ny fanatanterahana ireo fampiresahana na concertation ny vahoaka malagasy. Nisy ny ambaratonga dia samby handray anjara an'izany daholo ny vahoaka malagasy. Miandry ihany koa ny fahatongavan'ireo solontenan'ny vondrona iraisam-pirenena toy ny vondrona afrikana, ny sadeka. Tsy ireo akory nanao azy zany fampiresahana zany na ny dialogue malagasy fa ireo dia hitondra zay traikefa sy ny enti-manana mba hifandrindra tsara ny zavatra ataontsika eto, hitondra-bavaka isika mba te mijoro amin'ny filohan'ny fiolana azy ireo FFKM zay nomena ny mandat anatanteraka izany. Ny fanavoizana andrasana dia fanajana ny sotoavina malagasy, mamerina indray ny fanjakana tandalana ary manaja ny zofototra ny vahoaka malagasy. Zany ny fanavoizana tena andrasan'ny olona ary dia tena mitaky fanovana ny toe-tsaina tsy eo amin'ny vahoaka ihany fa koa indrindraindrindra amin'ny mpitondro. Ny azo lazaina mantsy dia tsy mbola tafiditra tsara ao anatin'ny tena fanavoizana ny vahoaka malagasy na ny mpitondro. Mila fifehezan-tena maro matsotra tsara zany ary mila fitiavana resy lahatra fa ho an'ny tanindrazana, ho an'ny mpiara-belona. Heverina fa hisy ny toronkevitra momba ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pifidianana vaovao rehefa totosa soamantsara ny fifanakaloza-kevitra na ny fitoenan-dompirenena. Ny tapam-paranana ary dia mirary taona vaovao 2020 soa arivo antsika rehetra ny tenako ary manantena koa manantena ny sin'ny fanavoizana tanteraka malagasy, indrindra ireo tena sahirana sy maro anisa misy eto amin'ny firenentsika. Ho taona vaovao hitondra fanavoizana, fanantenana, famarina toerana eo amin'ny firenenana ity taona ity. Mirary koa raha mirary ho antsika mianakavy mba samby hanao fety sambatra iren-doza ary ho samy tratriny taona mitsingeringerinina indray. Omba antsika mandrakariva Andriamanitra ary hitahantsika izy, hitsodrano ny firenentsika izy ary amery antsika mandrakariva. Samy teny Andriamanitra. Ny daty ny 5 septambra no ny angian'ny etsika ho an'ny fanovana sy ny fiovana izay notakin'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Mbola fantanina mipetraka sy adievitra atretiny hoe iza no nitolona ary iza no nitarika nitolona. Ireto fanadiadina manaraka ireto anamarika zavatra vitsivitsy mahakasika indrindra izay tolona ho an'ny daty ny 5 septambra izay. Ny fandarana miara-manonja, ny ahoana marina, zany no malaza teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS. Fandaharana samy namotsipotsitra ny tsinety tamin'ny fitondrana teo aloha Andry Rajoelina. Fandaharana tsy nitsitsy tamin'ny fantsiana ny tokony lalana izoran'ny firenena tamin'izany fotoana izany. Ny miara-manonja izay natana ny fidirana antsehatra ireo olom-bofidy toy ireo solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika. Ny fandaharana ahoana marina izay nanomboka ny taona 2024 no sahany ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS
ary nisy ilasy izao izay nosahaniny ireo mpanolotsaina tim izay natanany Clémence Rarniriny sy Lili Rafaralahy. Teto amin'ny fahitalavitra MBS avokoa no niainga ireo fandarana ireo. Taorian'ny fifidianana ho bentanana faranteo dia nanapa-kevitra ireo mpanolotsaina telo mianadahy izay lany tamin'ny anarany antoko tim fa ho amafisina atrandy ny fanoerana ny fampahoriana sy ny fampijaliana ny vahoaka malagasy. Nanomboka teo no nitsiry ilay fandaharana tsy manaiky lembenana izay niarahana ny asa tamin'ny onjam-peo Ravavy ICM na ny Infoculture Media sy ny Aino Manjery MBS ampitana mivantana izany fandaharana izany. Nomena sehatra manokana ireo mpiaino nandritra ny fandaharana. Tamin'ny alalan'ny reny faneho-kevitra maro samihafa na tamin'ny alalan'ny Aino Manjery na tamin'ny alalan'ny Facebook samihafa ireny no nahafantarana ihany koa ny hoe manomboka tsy tezitra fotsiny ihany tamin'ny mpitondra ny vahoaka fa tezitra ihany koa tamin'ny mpanao politika satria hoe miandry zany le vahoaka hoe amin'izao fotoana isian'ny fijaliana sy ny fitarainana sy ny BDP fanararotana sy ny antsotsay zao no tena ilana ny fijoroan'ny fanoerana. Dia manoloana an'izay zany zahay telo mianadahy dia niteny mifampiresaka dia niteny hoe isika ve dia ho sanatria ho tafiditra ihany koa anatin'izany, isika ve dia ho sanatria hijery fotsiny manoloana n'izao zava-misy zao inona ny zavatra azontsika atao amin'ny andraikitra kely izay ananantsika dia ny toerana mampanolotsaina ny tanàna mba ahafahana aloha farafaratsiny manova n'ilay fomba fijeryn'ilay vahoaka satria ny zavatra nitranga dia saika fatahorana fanekena lembenana no hita teto satria ohatrany hoe nataony ny mpitondra teo aloha mihitsy ny zavatra rehetrarehetra azo natao ahafahana hoe manao izay amoretana, manao izay ampanginana izay rehetrarehetra mba miteny. Dia zahay zany resy lahatra hoe andao rangatsika amin'ny maha-olom-boafidy atsika mba ampiasa an'izay mba statut atsika izay andrisihana ny olona ho sahiteny aloha farafaratsiny ary rehefa aveo ihany koa ho sahidy joro rehefa misy zavatra heverina fahatsirarina. Zay zany ilay andeha atsika hoe fotom-pisainana ny aingana ilay hoe famolavolana ilay fandaharana tsy manaiky lembenana. Maharitra adin-dray rakely indrindra ny fandaharana misy ny fidirana mivantana ataon'ireo olom-pirenena ka na inona fitarana sy ny tsy fankasitrahana mahery vaika ny fitondrana misy tamin'izany fotoana. Mitaky asany zava-misy ka nijoro ireo mpanolotsaina telo lany tamin'ny anaran'ny toko dimy ireto. Noho izany ny daty ny 8 septambra 2024 raikitra ny filanjana bidon mavo sy jirona koa nataony izy telo mianadahy ireo. Tsy nisy olona nanaraka saingy nanatra ny mason'ireo manodidina teny amin'ny faritra Anosiny ny fihetsika nataony ireto mpanolotsaina telo mianadahy ireto. Tamin'io fotoana io indrindra no nisy olona ambony teto amin'ny firenena nandalo tamin'ny ty lalana Andrifanambojanahary iazo any Mahamasina ka nosakana ny Alban Rakotoarsoa na i Baba saingy tsy nisy ny raharaha izy ireo. Fihetsika izay mampiseho fa mbola tsy misy fianona ataony mpitondra amin'ny olam-bahoaka. Izany indrindra nefa no antony fihetsika izay nataony izy telo ireo. Jiro sy rano no tena olana goavana ka nanairana ny mponina Antananarivo mba ho sahijoro. Nanako ako teny an-kanja tamin'io fotoana io ny rakopeo-n'ilay olona Lalatina Rakotondrajafy nandritra ny fitondrana Rajoelina Mampianina milaza sy miantso ny tokony ampitsarana na delestazy ary nilaza fa zo fototra ny fidinana Andalambe momba izany. Teto amin'ny antenimeran-doolona no nandefasana ilay rakopeo izay voalaza ihany koa fa antso ho an'ny loolona Lalatina Rakotondrajafy hitarika ny fidinana Andalambe momba ny jiro sy ny rano. Ny zavatra rehetra zany ny ainganay dia niainga tamin'ny tenin'ny loolona iny hoe satria izy ny teny tamin'izany fotoana izany fa tokony ho atao zany izay fanehoana tsy fahafaliana rehefa misy mahatezitra ny vahoaka dia azo atao dia izay ny ainganay. Zay natonga ilay Ambojatovo, zay natonga ny tsy niteny 13 Mai fa teneninao zany hoe tianay tazomina amin'ny teniny zany ilay loolona hoe ianao ne niteny an'izao dikan'izany tsy tokony mandà mihitsy ianao raha ho antsonay hiaraka aminay andonda tabatra satria aza-donoina ne zahay mpanolotsaina ny tanàna mandonda tabatra mpanantanteraka rehefa tsy mety ny ataony be ny tanàna. Ry zareo loolona dia tokony andonda tabatra rehefa tsy mety ny ataony mpanantanteraka dia tsy izy fa fitondram-panjakana. Nanao an'izany ve izy
tsy nanao izy ny zavatra nyteneniny tamin'izany fotoan'izany dia hoe efa lo olona zao a dia tsy voatery intsony anao hetsika an-dalambe na ohatran'izany fa atao izy mandonda tabatra kanefa nandonda tabatra ve izy a tsy nanao ihany koa nefa izy tao anatin'izay antenimeran-do olona izay zay no antony tonga ny anteny hoe tsy mety tsony ilay fimenomenoman'ny vahoaka satria mifototra ty aminay olom-boafidin'ny fanoherana ilay izy a tsy afaka mitazapotsiny izahay a aleo mandray andraikitra. Ny zava-nisy anefa na dia nangataka fianarana tamin'ilay loolona io aza ireto mpanolontsaina telo mianadahy avy amin'ny Antokotima ireto dia tsy nahazo alalana. Nilaza ny mpiambina ny lapa fa mila manao fangatahana izy ireo. Raikitra ny fanaovana taratasy omena Andramatoly olona Lalatiana Rakotondrazafy. Saingy rehefa vita ilay taratasy dia nolazaina fa tsy nisy afaka mandray izany ireo mpiasa teo anivon'ny lapa. Azo heverina ho tahotra ireo lehibe voatontonona ve ny antony. Na izany aza nijoratra ny ireto mpanolontsaina Tima ireto ka napetraka teo amin'ny fandraisana na ny accueil ilay taratasy. Tamin'io andrio izany hoe teo ampanoratana ilay taratasy no nametrahany telo mianadahy ireto ny daty ny 5 septambra 2024 ho eny amin'ny kianjanam-Bojatovo itokona manoloana ny olan'ny Jirisondrano ary hotsenaina amin'ny fomba makotrokotroka ny loolona Lalatiana Rakotondrazafy izay nambara fa atao ompitarika ny etsika. Iverenantsika ihany momba io daty ny 5 septambra io avy eo fandao aloha arahantsika ny zavanisy ny 7 septambra. Ny roso no dihy ary nivondrona ireo mpanolontsaina avy amin'ny fanoherana teto Antananarivo renivohitra taorian'ilay fitariana bidon mavo sy ny filanjana jirona koa ny omaly ny 12 septambra iny. Tapaka fa ho apetraka ny taratasy fampafantarana ho an'ny ben'ny Antananarivo renivohitra amin'ny ampiasana ny kianjanam-Bojatovo mba anaovana ny etsika 5 septambra io. Rehefa vita ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra dia nivoaka ny lapa ny tanàna mba hiazo ny prefektura Antananarivo izy ireo. Tamin'ny fotoana io no nitranga ny fisamborana no larona herisetra natao tamin'ireo olom-boafidy voasambotra Clémence Rarinirina ary tahaka izany ihany koa i Alban Rakotoarsoa raha toka tafaporitsaka kosa i Lili Rafaralahy. Voaka avy tao amin'ny lapan'ny tanàna izay telo mianadahy araka tamin'ny mpanolontsaina ny tanàna izay efa mifampizara hoe samy hoe ny amin'ny prefektura natra taratasy dia ny tenako moa nandeha taty amin'ny lalana ambadiky ny lapan'ny tanàna le mifanandrifan'ny Shoprite iny baba nandeha taty ambadika shop tia taty ambadika dia samy efa nisy nanara-masoka izay ireto ary efa niandro fotsiny ny nivoanay teo amin'ny lapa zany dia efa nisy organisation zany tany ambadimbadika tany ny andeha hisambotra anay. Ny namono gendarme no misambotra ny baba moa zany dia gros bras miaraka tamina tongobile olon-tsotra fa ny tenako miaraka tamin'ny tongobile gendarme no misambotra ny tenako zany tao anatin'izay. Ary na ny tamin'ny enikahany baba na tamin'ny kahany tenako dia samy nolaroana herisetra avokoa zany fisamborana izany zany hoe tsy niresahana hoe ianao manarahanay miditra tanaty tongobile fa avy dia tonga dia natao samby dokotra ozy ny fitenenana ary dia tena tanatina herisetra tanteraka raha ny tenako manokana satria 4 teo zareo no nifarimbona tao amin'izay fisamborana izay. Zay zany ny zavatra nitranga rehefa nivoaka ny lapa. Za moa zany rehefa tafiditra tao anaty tongobile gendarme dia tsy nafantatra mihitsy hoe ay baba ty vao sambotra fa za zany nieritreritra hoe za le vao sambotra satria zay sy Lili niaraka mbola mifampitatana tsara zay sy Lili fa za mihitsy no nikatsahan'ny zareo samborana fa i Lili moa zany tonga dia vao nahita le fisamborana tonga dia nety ny garde corps nitsoaka zany Lili fa za zany nitratrandry zareo farany teo dia avy dia tonga dia nibatainy tao anatin'izay. Samy tsy nifankafantatra ireo mpanolontsaina voasambotra ireo tamin'ny fotoana ary tsy nifankahita satria samy nanana ny toerana izay nitazomana azy izy ireo. Raha ho an'i Clémence Rarinirina dia teny amin'ilay toby izay nampitondraina ny anarany Generaly Ravalomana Richard no nitondrana azy. Tsy nahafantatra ny vadiny tamin'izany fotoana izany fa voasambotra Clémence tsy navela nikitika finday na hiantsony ao an-trano trerona sy fampiororona no niantra ary dia nampidirina violon avy hatrany. Le resaka rumeur na fisamborana efa nandeha la veille ny omalin'iny hoe ohatrany efa dia ty misy mijerijery ny tranonareo izy no manodidina dia efa nanomboka tsy natory dia noho izay tsy fatoriana zay zany izy dia niakatra ny tension dia nandobe izy zany tamin'izay tao birao ny FPR dia oza hoe aleo za andeha irery miaraka amin'reto ekipa miaraka amin'ny taxi fa aleo ianao mijanona
ka rehefa tonga teny amin'ny gendarme zany de ny tena nampitomany azy zany de hoe inona indray no hitranga amin'ny vadiko zay efa miakatra ny tensiony raha maheno fa voasambotra de teo aho zany latsaka raha ary rehefa nangataka tamin'ireo tompony andraikitra tao amin'ny gendarme hoe mba mangataka re tompoko mba anao appel kely fotsiny ny alohan'ny anitazomanareo ny telefona koa mba hampafantatra ny vadiko sy ny any an-trano hoe voatazona aty amin'ny tobony général Ravalomanana de tsy navela tsy namela any zareo mihitsy de teo de zay no nahatonga nalatsa-dranomaso rehefa aveo teo eo amin'ny adiny roa sasany adiny telo teo de nalaina amin'izay hoe atao enquête rehefa tonga teo amin'ny hoe olanao ny enquête de fa avy de hoe araka ny baiko ny procureur tsy maintsy atao ny enquêtenao za moa zany mahafantatra lalàna ary ataoko angamba fa mba nisy nahatsara azy ihany ve ny zay ve ny azoko ilazana azy ny traikefa amin'ny fisamborana sy ny fanaovana fanadihadiana de ny vompitandro filaminana fa fantatro ny lalàna hoe afaka mangataka avocat ary manana adiny telo endrasana avocat de nanaiky moro zareo zany satria tsy afaka nandeha mihoatra an'izay hoe andeha hitsipaka an'izay zavatra zay de naverina teo amin'ilay toerana indray zay nametrahana ny tenako zany ny tenako inona ny zavatra nitranga vetivety teo iny misy olona ao ny uniforme miantso aho hoe avianao aty andao ianao aty sady mitrerona de nanantona zany de nivoaka tao amin'ilay toerana zay nitazomana nametrahana anazy nanaraka anazy za zany efa tsy mahavita mitondra ny kiraroko tsony fa kapakapaiko le kiraro satria efa nanomboka mavesatra tsy zakako tsony ny tongotro efa nanomboka nikatringa jereva koatra nitady andeha ho any amin'ny vavahadiny tobo zany zahay mieritreritra ao anatin'io mieritreritra hoe raha za zany zao ho avotsotry reto hoe ndany ianao afaka mandeha sao sanatria za hodifiry reto nefa za tsy ho afaka hiazakazaka zay zany nitao anatin'ny saiko aikay eo amin'io vavahady io vavahady ny tobo io misy violent de naseny niditra tao zany de avy de treritrerona be esory ny kiraro esory ny bakiraro esory ny blouson zay zany nitenenina tamiko de za moa efa tsy nahavita tsony nanala n'le kiraro sy ny sisa mba niangavy alezandary vavy tao hoe mba afaka pinao avy hoe manala n'ity bakiraro ty satria le miondrika zany tena tsy vitako tamin'izany fotoana de treritrerina be hoe anao voateo ny olona mandeha tsara en forme tsara ko zao enao lazamlaza marary sy ny sisa de zany moa zany ny ainany raha somary iverenana kely dia nandritra ny fotoana ny antsona ny mpisolo vava no nahafany Clémence Rary Nirina ny antsony vadiny tany an-trano tamin'io fotoana io tsy sa ny antsony vadiny mivantana nefa izy fa ny filoha-hevitry ny FTAR ary nilaza fa efa mihatsara ny fahasalaman'ny vadiny izay narary tany an-trano talohany ny samborana azy teny Analakely io nirosona ny fanaovana fanadiadiana ary tsapa raha ny fantatra fa tena nisy tsindry natao tamin'ireo zandary ny asa tao amin'ny toby nanao ny vakana ambavany tamin'izany fotoana izany hitako amin'izay hoe mipanika amin'izay le mpanao fanadiadiana hitako miantso foana ilay lehibeany hoe ahoana angakaingana le faso de foza hoe misy pression mandeha anoany mety misy zavatra indray mitrangany anaty tambajotra any na misy tsy fantatra aloha fa za moa zany voatazona de teo avonalala hoe ay babady koa voasambotra ny araka tamiko de hoe samy tonga de hiakatra fitsarana sao de zao hiakatra any amparke ny arivan'iny ihany zay ny anata ny tena amin'io tsy sakafo no hanina tsy rano ny sotrona fa de tena hoe niakatra mafy zany atao anatin'izay zavatra ny nampianjadiana ny tenanay teny amin'ny tobony général Ravalomanana izay vita zay de tonga de avy hatrany de tonga de midakeny amin'ny tribonaly teo zany avy mifakahita tamin'ny baba de teo moa ny atrika ny tao amin'ny parquet de taona nanapa-kevitra hoe atao placement sous contrôle judiciaire zany zay ny nata mandrapiatra fitsarana ny 30 septembre na dia teo aza ny fisamborana sy ny fampiakarana fitsarana n'ireo mpanolotsaina tim izay nitarika ny tolony dia tsy maty ny daty ny 5 septambra 2024 daty napetraka izy telo mianadahy tetsy amin'ny lapany antenimierandolona ny 7 ny volana septambra 2024 fifandrifian-javatra ve sa efa nisy ny fampiresahana mialoha teo amin'ireo mpitolona mba tsy ilazana ny GNZ fotsiny izay nataon'ireo mpanolotsaina telo mianadahy avy amin'ny fanoherana ireto ny GNZ zany tsy fantatray mihitsy ny fisiny aloha tamin'io anelanela ny 20 septambra sy 20 septambra io tsy fantatray mihitsy hoe misy zany GNZ zany fa kosa ny 20 septambra dia efa andeha ataontsika hoe niraikitra tany anatin'ny sain'ireo olona rehetra na antoko politika na fikambanana tao anatiny zany ny GNZ
na ireo rehetra izay natsapa fa tena tsy rariny ntsony ny zavatra nisy teto amin'ny firenena sy ireo rehetra efa tsy mazaka ntsony an'ilay antso-jay sy fanaparam-pahefana sy fanaovana tsindrofalafy teto amin'ny firenena. Rehefa 5 septambra zany a mipetraka foana iny daty iny, ary izahay tsy nanao fanambarana ny amin'ny hoe tsy raikitra ny 5 septambra fa efa nambaranay iny daty iny a dia samy miandro ny toyan'izany ny rehetra hoe inona no hitranga ny 5 septambra. Mazava ho azy ho anay manokana izay nampafantatra an'le daty a dia efa niomana zahay hoe tsy maintsy hisy mpitandro filaminana dispositif be indray a wapetraka eny Ambohijatovo sy manodidina izay voafakitra fanaovana ny fanehoan-kevitra tamin'io 5 septambra io. Ny tiako tsipihana tamin'ny fotoana nametrahana anay placement sous contrôle judiciaire anay sy baba dia ao anatin'ilay daty voatondro fa andalovanay anaovana présence eny anivon'ny tribonaly ny andro ny 5 septambra. Zany hoe fanahinina mihitsy zany izahay sy baba atao izay tsy andehananay mamonjy an'ilay 5 septambra dia nosoratana mihitsy tao anatin'ilay taratasy avy any amin'ny fitsarana hoe miverina ty ianareo tsy tadidiko ny 12 septambra sa ny 13 septambra dia miverina ty indray ianareo ny 5 septambra amin'ny 10 maraina. Ary rehefa tonga tany zahay tamin'ny 10 maraina satria zay tena nanaja n'izay toromarika ny fitsarana izay dia ny fitsarana tsy nisy rarana andeha efa saika désert ny fitsarana tsy nisy olona tsy nisy raha-pitsarana dia nandeha loatra ny maraina vitsivitsy ny olona hitany amin'ny famezivezy dia nefa tsy tao ilay substitut tamin'izany dia zay zany miandro vasoka fotsiny teo avelany ilay varavara substitut. Inona ny zavatra nitranga zahay ao amin'ny fitsarana no mipoka ny grenade assourdissante no mipoka ny grenade lacrymogène dia eo zany zay zany hoe inona zany zay no zavatra nitranga tamin'ny andro ny 5 septambra zany. Zay zany tao amin'ny fitsarana tamin'iny ary efa tamin'ny efatrora latsaka tamin'ny 3 ora sasany teo eo zay vao mipotra avy any ny substitut nanao sonia ny taratasy zany hoe nanao fanaovanay présence nefa tokony tamin'ny 10 ora zany 10 minitra raha misy any tokony nanaovany an'izay. Zany hoe fananina mihitsy zany zay sy baba nitazomina tao amin'ny fitsarana satria hoe natahorana hitarika tolona teny amin'ny Ambohijatovo. Tamin'ireny zany zahay vao nahita tamin'ny alalan'ny tambajotra satria zay afaka raha-piasa fanfina hoe misy zavatra mitranga ohatr'izao reo mpitolona reo misy GNZ reo misy inona sasisa dia teo zany nafantaranay hoe ay misy andehana tanora ay misy andian'olona ay misy vahoaka marobe efa tena tsy mazaka ntsony an'ilay fitondrana ka zarany ara nisy any 5 septambra iny anehoana ny tsy fahafaliana. Na dia mbola teo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana aza izy telo mianada ireo tamin'ireny fotoana ireny ary mbola nanaraka fitsaboana vokatry ny ratra na azo azy ireo tamin'ny fisamborana izay natao dia tsy tapaka nandefa afatra foana tamin'ny alalan'ny tambajotra serasera mba hitohizany tolona sy ho fankahirezana ireo teny an-kianja. Taorian'ny fahafahan'ny fanaraha-mason'ny fitsarana kosa dia nirotsaka teny an-kianja namafy ny tolona hatrany izy telo mianada. Tsy nisy zenizeda ny sehotarehy fa ranto no navoaka tamin'ny tambajotra serasera saingy ireo mpanolontsaina telo mianada kosa nandefa rakitsary tsy tapaka ho fanentanana ny rehetra. Lasa ministry ny fizahan-tany sy ny asa tanany Lili Rafaralahy voatendry ho lehibe ny fatra Analamanga Vonjomaika i Clémence Rarnirina ary talia jeneraly ny ACM i Alban Rakotoarsoana i baba amin'izao fotoana. Tsy natao anginana manoloana tsy mety ataony mpitondra ny toerana hoy ny lehibe ny fatra Clémence Rarnirina. Zavatra notakiana teny an-kianja rehefa nitolona ny vahoaka malagasy eto zany tsy manavaka ntsony hoe GNZ tsy manaiky-lembena na syndicat ny artiste ny influenceur sy ny fikambanana sy ny antoko politika fa hoe ny vahoaka rehefa nitolona ny vahoaka dia ny fitakiana ary mbola namafisina zany teo mikazana 3 Mey hoe miala Rajoelina sy ny firongony zay ny no nresahany dia rehefa niteny an'izany ny rehetra raha veriko fa niraisy ny tany amin'ny faritra rehetra zany nde ataontsika hoe baiko pitoloman'ny tolona zany dia mazava ho azy zay rehetrarehetra tokony zay rehetra firongony tokony natsapa teny ny tany manjaka andrina avy dia nametra pelana rehefa nisy ny etsiketsika nataon'ny
vahoaka zany atao anatin'ilay commune. Fa amin'izao tsika miteny zao aloha dia mbola marobe aloha ny firongony ireo lany amin'ny alalan'ny volomboasary be dia be na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra be dia be. Dia nefany tsika koa tany-tandalana dia tsy maintsy manaja ny lalàna velona. Dia ao anatin'izay zany hoe misy ny concertation nationale, ilay fitakiana zany izay miainga avy any amin'ny tolona ary mbola matimatesany rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe tokony mila fanavozana sy fanovana tena izy tsika, dia amin'ny alalan'ny fihaonan-doham-pirenena no tokony ahafahantsika rehetra mitaky an'izay. Satria ny tsy maintsy misy aleha ataontsika hoe feuille de route mazava, tsy maintsy misy lalan-jotra mazava hitondrana ny firenena mba tsy hisian'ny sanatriavina indray fanasaziana ny firenena rehefa avy eo. Dia zay zany no antony ilay hoe ilaina le concertation nationale. Fa ny fanontaniana dia hoe concertation nationale hitondra makany amin'izay hoe ndeha ataontsika hoe fahafahampon'ny vahoaka ve amin'ny alalan'ilay hoe tsy tokony hoe daholo tsony ireo mpangalabato, satria raha miresaka ny antsika fifidianana dia alabato ny tena nisy teto e. Dia izay zany mbola baraingo hatreto. Raha fehezina dia tsy ny daty ny 5 septambra 2024 vao nanomboka ny tolona ny avy amin'ny Antokotimy, fa efa niainga tamin'ny fipetrahan'ny fitondrana rajoelina nanomboka ny taona 2024. Tsy firotsahana teny Ankanja ihany no natao, fa teo ihany koa ny fampiasana ny fandarana maro samihafa raha tsy hitendry ireo fandarana voatonontonona tany am-piandohana teto amin'ny Ainvakijery MBS ireo. Ny andrasany maro izao dia nivokatry ny fikonan-doham-pirenena izay hokasaina atao eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 io. Fa taorian'ny antsoantso sy ny kikikany vahoaka malagasy manoloana ny herisetra izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana nahazo baiko ny feny fihetsiketsehana izay nataon'ny vahoaka teny Ankanja dia ny rotsaka antsehatra sy nandray ny andraiky ny teo anivo ny mpitandro ny filaminana niainga avy teny amin'ny tobiny Kapsat. Hetsika maro no nataon'izy ireo nandritra ny andro ny faraiky amby folo ny volana Oktobra taorian'izay antsoantso nataon'ny vahoaka malagasy izay. Ity fanadihadiana ity no amtinana aminao izay tranga rehetrarehetra izay. Ny daty ny 15 septambra no niainga ny tolom-bahoaka ho an'ny fanovana sy fanavaozana, efa niparitaka tany amin'ny faritany enina ny hetsika nataon'ireo tanora. Nisetrasetra ireo mpitandro filaminana nahazo baiko nandritra ireny fotoana ireny. Nisy ireo namoy aina, 20 rakely hoy ny firenena mikambana, 100 maro ireo naratra ary 10 no samborina no faneho-kevitra. Nisy koa ny fandrobana, saingy tsy nihetsika ireo nilaza azy minana fa navelana androba ireo fahavalom-pirenena. Ny daty ny 1 Oktobra 2024 maraina, nijoro ny tafika malagasy niainga teny amin'ny Kapsat. Tsy misy antony fijoroana ho an'ny tafika eto amin'ny tanindrazana raha milefitra sy tsy mandray andraikitra manoloana ny fampahoriana, ny fampijaliana sy ny herisetra ataon'ny mpitondra izay nampindramina fahefana amin'ny mpiray tanindrazana. Voalaza mantsy fa isan'ireo voasambotra ny zandary ny lentina kolonel Gervais ankoatr'ireo miaramila hafa izay nosamborina noho ny antony tsy fantatra ka nitakin'ireo miaramila ny famitsorana azy ireo. Inona ny ilanatsika zay mampijoro antsika zao azonareo zany ny olona miandry tandrokary ny vozina hatramin'izay tsika zao tandrokary ny vozina tsisy miantoro zalahy zay zalahy fa miandry atsika fotony taorian'ny fandesen-dahatra raikitra avy hatrany ny fanambarana ny raisin'ireo vondron-tafika eo anivo ny TWB eto amin'ny firenena ity. Votoatin'ny fanambarana ny fahapotehan'ny firenena tsy fisian'ny iray aman-dreny-pia manoloana ny fampahoriana mahazo ny malagasy. Ijoro izahay hoy ny Kapsat. Fanambarana ry vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny voalohanteny dia mampiseho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao. Mankahery ihany koa ireo zay simba fananana noho ny etraketraky ny tsy mataho-tody. Potika ny firenena, mikorotana ny fiainany akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laony noho ny tsy fisian'ny rano, jiro zay zo fototra tokony hananany vahoaka. Ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita azy tanora malagasy. Ny kolikoly sy ny fanodinana ny ire-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazany.
nandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra, ao ny naratra, ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataotody. Eo fovoan'izany rehetra izany dia manenjika, managadra, mandratra, ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpitandro ny filaminana. Mivangongo eto Antananarivo ireo miaramilatsika, tsy haninona fa hiaro trangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka. Hany ka tsy hitatsika, oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra. Matimaty amin'izany a ny rahalahintsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo. Ny voreto daholo anefa ny zandary sy ny miaramila. Ny mampalahelo nefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe, fa variana miaro ny sezany. Firy moa zao ny miaramila gadra sy mba kariera ary amin'izao itenenantsika zao a, misy manam-boninahitra ambony anankiray, lieutenant-colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny présidansy, sambory ny zandary ao amin'ny topo, efa 10 andro tsy fantatra atao inona. Avoa io namana io, tsy nangalatra io, tsy namon'olona. Izao bisabisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2000 no efa niseho tamin'ny andron'ny kolektifa 1 fa noho tsy fandraisantsika andraisitra tamin'izany fa aleon'ireo lehibetsika nanampy ny mpitondra ka nanampotra sy nanagadra ireo nasahany teny tamin'izany fotoana izany. Koa zagaga fa izao hitatsika zao ny vokany. Ny fandrafy ny samy malagasy, potika ny firenena, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo ny isan'ny tsy anasa hany ka lasa firenena natra eran-tany Madagasikara. Tsy manao ny asantsika intsony isika miaramila fa zary misy olelaka. Ka aleontsika misafidy ny hanompo sy hanaraka baiko tsy ara-dalàna toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Nitranga izany ny aliny alakamisy 15 septambra sy zoma 19 septambra farany teo. Ary mbola mitohy izy io eny Ankianjeny, ny fikasihan-tanana, ny fandrantrana ireo mpianatra, tanora mba mitaky ny zony. Tadidio fa isika miaramila, zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra fa fotoana izao hijorona raikitra mba hanavotana ny firenena. Ny vondrona isika miaramila, zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidimbola namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila, manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty zao de zao. Anatevin-daharana anay efa maro ato, na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiany, ianareo zandry isany, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy izay afaka manao fanambarana manotrona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volantsika ihany iny no anajany antsika io e. Miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa, tena Ambohitsirotra, miala ao ianareo, mamonjea ka anareo tsirairay avy. Mbola ho hitao ny tohiny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato, ento ireo namanareo, sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any, ka tsy hamonjy anay aty, na zandary io, na polisy, mijoroa, fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe ireo ifampitifitra amin'ny namanareo, rahalahinareo. Akatony ny vavahady dia miandrasa toromarika avy aminay, ary aza mandray avy amin'ireo lehibetsika reo intsony, zay lehibe manome baiko, ifampitifiratsika frère d'arme, dia todio any aminy ny basy. Fa tsy izy akory no amelona ny vady aman-janatsika tsirairay,
raha sanatria tokoa atsika ka misy maty moatsika tsy nanao sonia tsy nanao gelonera ka hifampitifitra sy hamono vahoaka malagasy nanaovantsika sonia nidirana tato jandary sy polisy alao hery ry raha lahisana mivondrona ho ny ray sasaina ka aoka ny fanavotana ny firenena irery ihany no hibaiko atsika ka ho an'ny tanindrazana tokoa. taoriny ny fanambarana nataony miaramila avy amin'ny kapisata niparitaka ny vaovao fa isambotra ireo lohandohany ao amin'ny tafiky ny tompo kapisatiny jesisy avy amin'ny gendarmerie pirenena voalaza mantsy fa mpanakorotana firenena sy mpanonga-panjakana ireto mialamira ireto ny jeneraly Ravalomanana Risara rahateo nilaza fa tsy misy miaramila maharesy zandary izany nanomboka niakatra ny maripana ho an'ny teto amin'ny toby kapisata izahaya ny joro namaly ny antsoantsony vahoaka hoe aiza nareo tafika aiza nareo tafika noho ny fampijaliana fandratrana famonona vahoaka zay mampijoro anay eto aloha voalohany dia ny faharoa tsisy hetsika politika tataonay ty sao dia isy ilazan'izay ndray hoe misy mpanao politika ao andamosinay tsisy hetsika politika ty fa fitiava-tanindrazana tanteraka mahita ny zavatra iaina ny vahoaka eo an-tanibarina andrina eo Ambohijatovy sy ny anakady fotsy sy ny namany a dia mba ontsa ny fo dia mijoro zahay a amin'ny maha dernier rempart nay zay mijoronay ny fahatelo a zahay maheno fa reo rahalahinay ny vato ny G6 dia mimakomana dia hiditra ty aminay aty androany alina dia mba teny aho hoe rahalahy aza manaiky baiko tsara dalàna any amin'ny non ny anna discipline miaramila ny tsy fanarahana baiko ara-dalàna sanatria tsy olona mibaiko anareo io no hamelona ny vady aman-janaka na ny vady aman-janako raha sanatria misy raha latsaka aoka mba tsisy raha latsaka fa mbola tsisy olona milaza ny mafy eto Madagasikara ary tsy hiady ny tsangananay fa namaly ny antso vahoaka iny tompoko zay dia olona ny firesana ny antso tokoa monsieur le ministre hoe fampiresaka zay tsy nanaovanay an'izao a ho an'ny vahoaka ho an'ny miaramila ka manaiky zay satria lehibenay izy manaiky fampiresaka monsieur le ministre amin'izay lehibenay ao na sefta satria zay miaramila ny discipline militaire mbola mipetraka foana ary ny tsangananay a dia zay ho an'ny vahoaka ho an'ny tanindrazana ka itsika vahoaka alao tsika hiara-iasa herinareo teo ny tenen'ny colonel teo misy a olona namana ihany andeha hanao fisamborana na fanafiana anay amin'ny mamaramila anay a ambara eto fa zay mijoro ary apie ferme miandry an'izany zay raha ohatra zay fa ny zavatra misy dia hoe fandamina satria samy miaramila vonona zay ny fandamina vonona izahay ny fampiresaka andamina an'izao raha zao fa ny joronay mbola verina ihany ary apetraka ho an'ny vahoaka mampalahelo mahita vehivavy reny niteraka atao ohatran'ny reny tsy mety zay misaotra rehefa hidina nampian'ilay vahoaka sa hijanona treo aloha ny azonay nampina azy angamba dia io mbola lacrymogène mbola milatsaka ao an-tanibarina andrina amintsika miteny zao io ajanony io fa io ny anisan'ny mampitsangana anay zao avy hatrany dia nandeha ny toromarika nametrahana sakana tamin'ireo faritra maro manodidina anakady vahoaka niroso tamin'ny fikomina ny miaramila nafaly ny vahoaka mpitolony izany fihetsika izany satria na tsiaro onisy mpiaro izy ireo ka tafaradalana teny an-kanja ireo mahery fo
ataony manambazy sy ireo mpitaky fanovana sy fiovana. Hatramin'ny polisy mandalo amonjy asa, voabahana sy ny savoritany olona. Mazava ny baiko tamin'izany, ny jesisy avy amin'ny General Ravalomanana, filohan'ny antenimiran-dolona tamin'izany, no andrasana eto hoy ireo miaramila nametraka ireo sakana niaraka tamin'ireo vahoaka teny an-kianja tamin'ny fotoana. Fanandritra izandretra izany mivoaka sy miditra ny lapa ireo manambasy teto amin'ny toboka Pisata. Nanomboka ny tangorona ihany koa ny olona Limbavao sy ireo mpitolona sasantsasany. Velona ny antsoantso sy ny fisaorana ny Kapisata. Mbola nitoy raha teo ny etsika nataon'ireo mpitolona tetsy sy Ambohida tamin'ny hoandrio. Raikitra ny Mbandatsadranomaso sy fandratrana ary fisamborana ny herisetra. Nivoaka ny fampitandremana avy amin'ireo miaramila ny Kapisata. Mafanafana ny ao ambany ao tanibarina andrina amizao zany hoe tsy fantatro le zandary ao ve tsy mahalala ny zavatra misy sa minitsy mahalala ny zavatra minitsy mahalala mihitsy fa hoy izy ao hoe rehefa mafanafana ny ao dia mba te hiresaka amin'le vahoaka hoe tandremo mandroba za mino ary tena mahalala fa tsy tsika mpanao grevy io mandroba eo fa hafy io fa mandefa resaka ao mba tsy hisiny zay zavatra zay lasa hazahony le vahoaka tsiny ndray hoe ireo le grevy fa mandroba dia mba miangavy aza mandroba dia grevy mitaky ny zavatra takiny ampilaminana zay zany ny avy amiko fa misaotra zao ny ambarako anareo zalahy zao tsy misadrese amin'ny fa raha hakafeo izy mangala fa militaire zao no ataontsika ireo namantsika zay nitazomy any amin'ny gendarmerie dia fandalana izy zao ho aty colonel Gervais Kasi fananany zay tsy manakorotana miaro kasi fananany mana isamborona gatrainany bavoairangava ohatrany tsy mety aminay
Sandre, ao zay. Tudo categoria de grade. Na farana ambany, na farana ambony. Ao voay daholo. Ohatra ny tsy mety aminay a. Zay nanay. Ao mba iresaka ty zokobenay ty. Andraso aloha. Ô mpanao gazety tena mba miangavy re. Mba miangavy. Aza mifanosikina Aramila, silence aloha fa mba iresaka le lehibe. Anao mo général. Silence! Tonga amin'ny kiondalana izay manahirana ny firenena amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha tompona andraikitra ambony eo anivon'ny tafika malagasy ny tenako dia sady lehibe ny tafika antanety manerana ny Madagasikara dia mba isiny filaminana satria araka ny tenenin'ny kolonelina teo dia filaminana no dadiavina matoa tonga amin'izao toejara ankehitriny izao isika koa ny fangatahany ny rahalahy izay eto sy ny fangatahako manokana dia voalohany aloha dia hitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy eto Antananarivo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara. Raha tiantsika filaminana efa nandray andraikitra ny miaramila tandrify azy ary isorany izany fa mitodika amintsika vahoaka malagasy ary manamafy ny tenin'ny kolonelina teo hoe okare tsy animba na fananana iomboniny izany na fananan'olo tokana satria hitanareo fa raha ohatra ka ireo société na ireo mpivarotra eto Madagasikara robaina dia 4 taona malagasy mitovy amintsika izy ireo ary mitady faharoa manaraka an'izay dia manentana sy miteny an'ireo miaramila mba tsy isiny fifampitifira dia aloha miverina ny tomby ny miaramila aloha taorio ny fampafantarana io verina andakazerina ireo miaramila mpiandrina raha teny amin'ireo tombom-pirom-panjakana rehetra tetsy amin'ny kianjany 17 Mey navotsitra ihany koa ireo miaramila izay notakiana famoahana ka isan'izany ny colonel Gervais mbola tsy nampilamina ny raharaha nefa izany nanomboka ny fitakiana ireo miaramila ny amin'ny isamborana ny generaly Ravalomanana Richard nisy ireo manamboninahitra tonga ifampiresaka tamin'ireo lehibe eo anivo ny toboka Kapsat saingy tsy neken'ireo miaramila izany raikitra ny tifidanitra ary navoakan'izy ireo nitoby ireo manamboninahitra zandary General bomba ty Kapsatiny ty tsy tobo general bomba ka hidikiditra zay zandary fahatany general kitana teo fa mivoaka fa anay tsy miraharaha an'izany sa general bomba Kapsaty Français regny zay ko tsy ambatsy avoay am'izay zay sisiny le avoay am'izay aza sinaka voloatra na io am'izay nandritra ny famoahana ireo zandary ivelan'ny toby no nisy nitifitra nataon'ireo zandary niaro ireo manamboninahitra nivoaka ny toby ka teo nisy naratra ireo olona sivily miisa 3 tamin'io andro io boatra atrany nitoedrarà nampitandrina teo anivon'ny Kapsat fa miverina andakazerina avokoa ireo miaramila niparitaka tany amin'ireo toeram-piasana tetsy andaniny mbola nitoy nitifitra lacrymogène nataon'ireo zandary teny Ankanja nisy andianjatovy tonga teto amin'ny Kapsat ary niantso ny idinan'ireo miaramila amaky ny sakana ataon'ireo zandary mba hahafana miditra ny kianja ny 17 Mey nivoaka avy hatrany ireo fiaraha-mifony vy miisa 3 ny alolalana ireo mpitolona nidina anisonirana ny di nandalo ny toby Ratsimandrava ka teno raikitra ny fampitifirana ka nahafaty ny kaporaly iray avy amin'ny Kapsat tsy niemitra nefa ireo mahery fony firenena fa nirotso atrany tifidanitra atrany nanaparitana ireo zandary mbola nanao herisetra tamin'ireo mpitolona vaky nandositra kosa ireo zandary sasany nanao ny sakana lavitra vantany voanandrefa nidina ny Kapsat miaraka amin'ny vahoaka nisy tamin'ireo fiaran'ny zandary nitratran'ireo vahoaka ka nidorana ary kila tanteraka nisy koa ireo sivily voatifitra tetỳ Andohana Analakely ka maty tsy tradrano
Vaky nandositra ireo mpitandro filaminana ny ambina me ary de tafiditra teo ireo vahoaka ny arivany 1 Oktobra. Taorian'ny kabaro maro samihafa izay natao teto amin'ny kianjany 3 me nanomboka ny 12 Oktobra. Nanaovana ny fametrahana fibaikona ho an'ny manamboninahitra ny Général Piclas de Monstenne ho lehibe ny état-major ny tafika sy nanaovam-beloma tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana ny nofo mangatsika ny kaporal izay maty noho ny tifitra tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava. Dia nanapa-kevitra ny hijery ny zavanisy teny Iavoloha ireo miaramila eo anivony Kapsata. Isoroana ny mety hoalatra na fandrobana fananam-bahoaka no antony. Tsy tao andapa-intsondry ny filoha teo aloha Rajoelina tamin'izany. Ny 14 Oktobra niakatra teny amin'ny lapan'Amboditsiroatra izy dimy rahalahy rehefa avy nikabary tetsy amin'ny kianjany 12 me. Manoloana ny fanitsakitsahana amin'ny sesisesy ny lalam-panorenana, ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana mpimamba ny harem-pirenena izay miteraka fahasimbany toe-karena ka nahatonga ny fitsangana ny tanora na raha ny vahoaka manontolo manerana ny nosy izay mpikambana ato amin'ny fiadidina iombonana na vaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana faha 2024 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 Desambra 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ity didy tsy volana ity ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly. Hamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia, ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana miorina amin'ny rariny tsara tantana ary manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Arak'izany dia atsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 12 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vao-miera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Manohy ny asany kosa ny anteny miera-pirenena, ireto kosa ny rafitra vaovao apetraka hanorenana ny Madagasikara, ny fiadidina iombonana ho an'ny fanavaozana, rafitra iombonana manatanteraka ny asan'ny filohampanjakana, ny gouvernemanta, ny anteny miera-pirenena amin'ny endriny ankehitriny, ny fahefana fitsarana izay ahitana ny fitsarana avo ho an'ny fanavaozana sy ireo rafi-pitsarana isatsoka azy. Maharitra 2 taona farafahelany ny vanim-potoana fanavaozana ao anatin'izay no anaovana ny fitsapakevim-bahoaka ametrahana ny lalam-panorenana vaovao sy ny fifidianana ametrahana miandalana ireo androm-panjakana vaovao. Tao teto Antananarivo ny 14 Oktobra 2020. Avy teto Amboditsiroatra dia niazo ny tobo Kapsata ny rehetra ofaofa-tanana no nitsenany vahoaka ireo mahery fo ho an'ny fanovana sy ny fanavaozana ireto. Niazakazaka ny toedrarana nanomboka teo, namoaka fanapahana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, nomena ny fahefana ny Kolonel Mikael Randrianirina ho filohampanjakana rehefa hita sy voamarina fa banga ny toeran'ny filohan'ny Repoblika sy ny filohany anteny mieran-doholona. Olo manakaja maro no tonga niatrika ny fianianana nataony filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny andro ny 17 Oktobra 2024. Nandritra ity fotoana ity no nanamafisa ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa tsy nisy fivoana tamin'ny lalam-pandrenana ny fanapahana navoakan'izy ireo. Nanome afatra manokana ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina ihany koa ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana nandritra ity lanonam-pitsarana ity. Manao azy koa izahay amin'ny firenena any ivelany sy vondrom-pirenena izay manao fanambarana fa fanonganam-panjakana no misy eto Madagasikara. Rehefa mafotaka ny tolom-bahoaka teto na nimba zavatra maro sy eritreritra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona, taiza ianareo no nangina tsireny. Rehefa nandray andraikitra ny tafika sy ny fitsarana avy mbona lalam-panorenana ka nampitsahatra ny fidinana an-dalabe dia tonga ianareo hanome tsiny milaza fa miaro ny demokrasia sy ny tany tanadalana. Tsy misy fivoahana tamin'ny lalam-panorenana teto fa aoka ianareo hamaky tsara ny didina voaka ny fitsarana avy mbona lalam-panorenana fa io didy io aza no anisany nandravina ny korotana teto
akoatra ny fidirany tafika antsehatra. Eto zahay dia mitodika amin'ny filoha teo aloha ka manao antso ampanajana miantefa aminy. Miangavy zahay mba hanatsaharana ny fanosorapotaka ity fitsarana avy moalalana lalam-panorenana ity. Ny fanosorapotaka ity fitsarana avy moalalam-panorenana ity any amin'ny firenena any velany sy ny vondrona iraisam-pirenena izay toa mihaino feon-dakolosy tokana. Miantso ny tena fitiava-tanindrazana aminao izahay ary aoka ho hita amin'izao ny fandalanao izany hoe demokrasia sy fiainoana ny feom-bahoaka. Nandritra io fotoana io kosa no nilazany kolonel Randrianirina Mikael fa ho an'ny vahoaka no antom-pijorony ary vonina ny ama ireo olana zay tena mampikaikaka ny vahoaka ny tenany. Ny lafiny sosialy no voalazany fotoana zany. Raha teo ihany koa ny olany jiro sy ny rano izay fototra ny tolom-bahoaka. Manoloana ny hiekika sy ny antso vonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary fitandrovana ny tombontsoa ambony firenena dia ny joro nandray ny andraikiny ny folo alidahy. Tandroko ary ny vozina ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo. Ny fahaefatra amby folo ny volana oktobra teo no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabanga-toeran'ny filoha-pirenena sy ny filohan'ny antenimiran-doholona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany. Dia ny antso ny fahefana miaramila maefa izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoha-panjakana izany fitsarana avo izany. Ry mpiray tanindrazana amiko, fotoana izao andraisana andraikitra miantso fitonina sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombona-po mba hahafahana manarina faran'izay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Hifanometanana isika hery velona rehetra ka hiara-iasa ampitokina ho toy ny mpirahalahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta am-bahoaka. Anatin'ny foiezaka dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy andraisan'ny hery velona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bola-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny etsy-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zo aneo hevitra. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mahasoa ivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manatrika etoana. Miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy hanome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany maniry ny isian'ny fiaraha-miasa mahomby ara-drariny sy araka ny hitsiny. Eto ampamaranana atitra terinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsy-po
hametraka tontolo mirindra milamina sy voaro isaorako manokana ireo rehetra nandray anjara nanao ny ainy-tsy ho zavatra nampifohany valala be mandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana ny nosy isaorako manokana ianareo foloalindahy izay soloko tena eto anio mampihetsi-po ny fijoroanareo sy ny herim-po ary ny firaisan-kina nasehontsika tamin'ireny fotoana reny hiarina amin'izay anefa ny firenena malagasy hiala tanteraka eo ambany zioga mangitsokitsoky ny fahantrana mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Roa volana mahery izao no nijoroany fitondrana Colonel Mikael Randrianirina teto amin'ny firenena fanapana napetraka ny siny fikonan-dom-pirenena ho tariny FFKM mandritra ny roa taona izay voalaza fa anatanterana ny fanavozana eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara. Mbola baraingo apetraky ny mpanara-baovao anefa hatramin'ny andrano hoe atraiza sy toy ny ahoana marina ny endrim-pitondrana ny firenena ho an'ny fanavozana aza-vatondro zotra ho an'ny teteza mita izay tereny ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpanao politika fa mila vitaina mialohan'ny volana marsa izao. Ny fantatra aloha dia misy fakan-kevitra atao isam-paritra ho fanarenam-pirenena ataon'ny ministera misana ny fanavozana. Inona no asan'ny ministera fanavozana dia inona no andraikitry ny FFKM momba izany. Fanovana tanteraka no andrasan'ny malagasy. Izay amin'iny fa isan'ny mbola miteraka adihevitra lalina eto amin'ny firenena hatramin'ny androany ny resaka fanenjehana ireo tsy maty manota izay ataon'ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao raisiny ankilany moa ho valifaty politika izany zavatra izany raha toka manizingizina kosa ny eo anivon'ny fitoram-panjakana fa fanafongorana ny tsy maty manota no atao amin'izao fotoana izao. Ity fanadiadina ity no amaly izany fantaniana rehetra izany. Eritaona toy izao mbola tsy nanana eritreritra ny ala teo amin'ny fitondrana i Rajoelina sy ireo mpitondra namany nanjakazaka nanao raha matahora ary indrindra nampiatra ny fomba ratsy rehetra nentina nampahantrana ny firenena. Teo aloha dia isan'ny olona natahorany malagasy ny Pandraraha Mamy Ravatomanga izay nanana fahefana raha-toekarena goavana tamin'ny sehatra stratejika maro teto Madagasikara ka nananonona ny anarana aza manahirana ny maro. Isan'ireo olona nanjakazaka sy nampiatra hery famoretana teto amin'ny firenena ihany koa ny Jeneraly Richard Ravalomanana izay filohan'ny anteny merandolona teo aloha. Hitam-bahoaka izany ny fanaparam-pahefana raha tsy teny afa-tsy ny fanambaniana olona toy ny mpanao gazety ny fanomezan'ny baiko manokana ireo mpitandro ny filaminana ampiasa herisetra nandritra ny tolona nisy teto amin'ny firenena ary ny jabaka tamin'ny raharam-pitantanana tsy mifanaraka amin'ny andraikitra nankina taminy. Ny volana janoary 2024 mbola nilaza i Jeneraly Ravalomanana fa tsy hisy eto amin'ny firenena ny fanongana mpanjakana satria tsy manana hery hanesorana azy ireo eo amin'ny toerany ny fanoherana eto Madagasikara. Fanjakana zany ho tsy hisy zany satria le olona nao an'izany inge tsisy hery tsisy inona zay teniko amin'izao hoe na ny vahoaka hoe ny hery tsy misy akory miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao nao selaselina miala tsiny ahako ary ianao azadio fa mbola nanan'ny mpitandro filaminana lolopoy ihany ianao satria tany morondavy ianao nanosika zandary fa ny olona ohatra indreny indrindra le olona nivelany ireny miala tsy fa mahitsy amin'ny teny botom-bazaha reny fa raha ohatra izy ka tena kitany razam-bary na miveriny eto tanin-drazana izy. Amin'izao fotoan'izao moa dia tazomina raimaso amin'ny toerana manokana ny fiadanana ity filohan'ny anteny merandolona teo aloha ity atao iriny nakana azy teny an-tokantranony ny herinandro lasa teo sy ny fanadihadinana atao azy teny amin'ny Tobra Tsimandrava fisandohana andraikitra firaisana tsikombakomba ny famonoana sy fandratrana olona ary fanohitohinana ny filaminana eto amin'ny noloam-piabangana azy. Isan'ny tanàndraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa i Lalatina Rakotondrazafy nandritra ny fitondrana Rajoelina. Ankoatra ny maha-ministry ny serasera azy dia notendrena olona ny tenany rehefa tsy lany solombavambahoaka atao faratsio. Niaro fatratra ny filoha tamin'ny fotoana nitondrany ny tenany. Taratra nandritra ny fotoana nanana ny fahefana fa ny hevitena tsy ho tratry ny aloko ity mpiara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha ity isan'ireo nitsoaka nanjavona sy tsy hita voalohany anefa i Lalatina Rakotondrazafy rehefa nanomboka
amin'ny tolona teto amin'ny firenena ary dia no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fahabangan-toerana teo anivon'ny anteny merandoolona atao anatin'ny 3 volana ka nesorina tsy oloolona intsony. Eto mba dia malykely ny candidat tsy lany tamin'ny fifidianana sy tendrandrena soloneko satria gaga nahitazana ny hevitra tamin'ny omaly hoe olona tsy tia ny vahoaka ny faratsio nefa ny notendrena oloolona oza hoe ndraindray koa tsy voatery hoe entina misandry miady amin'ny ray sy ray foana zany ty raharahamangy ty fa entina amin'ny fandiniana entina amin'ny sainatony ihany koa. Ankoatra azy ireo dia teo ihany koa Irina Rakotomanga izay voasambotra tany Tomasina ny volana novambra teo no niresaka fanomezana vahana pandrara osika sy fampiasana osika fanodikodinana volam-panjakana fanararaotam-pahefana nampidirana ponjavonjo maika eny an-tanymora ity taleny serasera teo anivon'ny fiadidinany repoblika ity santionany tamin'ireo olona niaro fatratra ny fitondrana ireo ny fiatsika sy ny vavatsiambina nataon'izy ireo no isan'ny nandrisika ny vahoaka itolona ny takina ny fanesorana azy ireo sy ny firongony dia tsy andanin'izay natomboka ny 10 septambra teo ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny firenena manay anefa ireo mpanao politika tokony tsy hirosona aloha ny dingana famelan-keloka ireo tsy maty manota mila mifona amin'ny vahoaka malagasy aloha ireo nanao tsy nety teto amin'ny firenena avao tokony hirosona ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena hoy ny mpanao politika Eliara Bevahiny nambarany fa mila jerena aloha ny zavatra mamoetra nataon'ireo olona akaiky ny filoha teo aloha ireo teto amin'ny firenena ary mila andraisana andraikitra feno ho famaizana ireo mpanao politika mpamotika firenena. Zavatra misy nefa ankehitriny dia miara-mahitsika hoe mbola betsaka ny firongona joelona miriary eto amin'ity firenena ity ary ao anatin'izay ara dia mbola misy ihany koa ireo mbola azo lazaina hoe manao toetra sy vavy tafahoatra nefa fantatr' izao ny zavatra nataony tamin'ny fony rajoelona mbola teo amin'ny fitondrana ka ho anay atao amin'ny otrikafo mazava ny anay hoe ny zavatra nampanantenana ny vahoaka malagasy toy izy tokony ho tanterahany reny ao anatiny izay amin'izao fotoana izao mandrisika ny mpitondra fanjakana anatanteraka ny zavatra ny fanarahany satria amin'izao tsika dia milaza miara-mahita fa ny olona nanao nataony tamin'ny fitondrana teo aloha indray no ohatrany amin'ny teny vahiny misy sentir ho victime amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia milaza hoe tratra ny fanenjehana politika tratra ny valifaty politika dia izay hoe le izy tsy tokony ho entintsika amina fihetsem-po sahala amin'izany fa mila jerena hoe inona no nataon'ireny olon'ireny tamin'izy teo amin'ny fahefany dia tsy nihevitra ny tokony hanenjehana zavatra nataony mamoetra tamin'ny famoterana nyity firenena ity heverina kosa hoe tena mila andraisana andraikitra zany. Mila foanana eto amin'ny firenena ny kolontsaina tsy maty manota ratsy izany mantsy dia hanjakazakatra ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana. Ary aprisianay tokony andraikitra mihitsy amin'izao fotoana izao hijoro amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany satria ny tena olana nge raha ohatra tsika ka hampiatra ny kolontsaina ny tsy maty manota io na le hoe culture ny impunité dikan'izay ho alaim-panahy koa zany ny mpitondra amin'izao fotoana izao anao izay tiany atao ihany koa tafiditra ao anatin'izany ny otrikafo tsy mamenatra mihitsy satria isan'ny manolotsaina ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao dia izay ve zany no ifampitondrantsika eto amin'ity firenena ity dia izay zany tena mametraka hoe mba tsy tsarany ny vahoaka malagasy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia tena mbola mampirisika izay hoe mila raisina ny andraikitra amin'ny fanafoanana nyity resaka kolontsaina tsy maty manota ity fa lasa manahirana le izy satria raha vao tsy foanana io raha vao tsy andraisana andraikitra io dia dika izay zany afaka manao koa zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amin'izay tiany atao dia reha sanatria miongana indray raha pitsy raha afaka pitsy dia miteny fotsiny